Fifarina no iara-pananao izay manatrika izao fandaharana izao herinandro fiaraha-mivavaka meloha indrindra ny anatanterahana ny fivoriam-be fiheveran-draharaha izay ho tanterahana eto anivon'ny FMC manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 ny volana oktobra ho avy izao ampitodika tanteraka ny fijerintsika ao amin'ny Kristy isika ary angataka aminy avy amin'ny alalan'ny soratra masina ny toe-tsaina hoentina miatrika amin'izany mba hatonga io fivoriana io tena ho fivoriana ara-panatanteraka ka milohan'ny anomboantsika dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika raha nay izay any an-danitro ianao lahy iray nahary ny lanitra sy ny tany tompotompo zaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra atolotray ho anao reriany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay anoty eo anatrianao ankatarina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao Jesosy satria afaka andinika ny teninao hanovozana ny fodi-pisainana hoentinay miatrika ity fivoriam-be fiheveran-draharaha ity mba fivoriam-be fiheveran-draharaha ara-panahy tokoa izany koa fezy ny fisainanay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina azavan-tsainay fa ny mahafatra ny sitraponao ary taloha izay anaiky izany ka isio voninahitra ho tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ny andalana fototra ao amin'ny soratra masina izay nosafidiana ho lohahevitra hifantohan'ny zavatra rehetra mandritra ity fivoriam-be fiheveran-draharaha ity dia hita ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fa 5:10. Efesianina toko faefatra andininy fa 5:10 dia izao no vaky ny teny fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia Kristy. Mazava ho azy zany fa Kristy moa no lohan'ny fiangonana. Kristy no mifeny zavatra rehetra ary tiany zany mbo ampifantohana tanteraka ao amin'ny Kristy ny fomba fijery iray manontolo. Ny tontolo-kevitra izay anoratana an'ity teny izay noraisinay ity dia hitantsika eo amin'ny lohateny izay manao toy izao fananarana azy mba hifanara-tsaina sy aharitra ary androso tsara. Fananarana azy mba hiray-saina. Ny fotoana takan'izao tokoa moa dia mahatonga ny fisainana heritreritra zavatra maro indrindra moa lafo ny toerana izany ary ny devoly dia miditra izy ao amin'ny fomba fisainanao ary mampiditra zavatra maro samihafa izay teraka fikorotanana ary indrindra mety tsy atokehan'Andriamanitra mihitsy ary zay mihitsy moa tena tediavina ka hiankina amin'olombelona hiankina amin'ny kajikajin'olombelona ary zay mampatonga ny ity hoe misy ny tsy fifanarahan-tsaina kanefa hiresaka mivantana zany avy amin'ny alalan'ny ity teny ity dia ny amin'ny Efesianina toko faefatra izay vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany hoe ary noho izany izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo. Izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo. Ny kristianina rehetra dia novidian'i Kristy tamin'ny rany ary nampifamatorony mihitsy tamin'ilay fahasoavana ary izay fahasoavana izay nomen'i Kristy izay tsy mendrika ho an'ny mpanota nefa nomeny atsika ka raha ekena sy raisiny zay dia anova ny fomba fijery ary atonga ny zavatra rehetra
mba ho tena ara-panahy satria raha mihevitra hoe fivoriana ara-panahy ny hevitra izay de hoe manaiky tanteraka any Kristy ifeny toe-javatra rehetra ka tiana mba iorina tanteraka eo amin'ny Kristy izany. Ahoana nefa ny ahatonga an'izay ho tanteraka raha le teny novakiana tamintsika teo hoe fananarana azy mba ifanara-tsaina sy ahatra ary androsy tsara. De vakitsika ary ny ao amin'ny Romanina toko 12 Romanina toko 12 andininy 10 de zao mivaka teny mifankatiava araky ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Raha to zany ka Kristy no ivony zavatra rehetra de Kristy moa tonga de nanambara amin'ny vantana hoe ahoana ny ahafantaratra fa mpianatra de ny fankatiavanareo. Izany hoe ny fanehoana ny fifankatiavana izany dia tonga lay fivoriana ho tena ara-panatanteraka. Ahoana nefa ny ahatonga an'izay ny atao hoe ty de tsy mijery ny antena fa mijery zay asoany hafa ary indrindra ity federasionna ity. Noho izany raha mamaritra ny soratra masina hoe mifankatiava araky ny fifankatiavan'ny mpirahalahy de tiany Kristy ho tonga amin'ny tena fiovampomarina ny tsiraray avy ny pastora voalohany indrindra mba tena anaiky ilefitra eo ambanin'ny fitarian-dala ny fanahy masina, anaiky ny fitariana ataon'i Jesosy Kristy ary ahatonga lay famboniana ara-panahy iseho. Satria mbola toizany lay teny ao amin'io Romana toko 12 io izay manao hoe mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Ary eo indrindra ilay hoe fifanomezam-boninahitra de tsy inona izany fa ny manaiky ny hafa ihany koa fa tsy ny any tena ihany, tsy miziriziry ny amin'izay fomba fijeriny tena fa manaiky kosa ka na tsy mitovy hevitra aminao ara ny hafa de zao mahay manaiky mahay miatrika ka tsy tonga amin'ny fanaovana tsikera zay tsy tokony ho izy, tsikera manimba fa mba tsikera kosa izay iroso ho amin'ny tsara, iroso ho amin'ny famboniana mendrika tanteraka. Ary manamafy moa ny teny izay tiany Kristy mihitsy ny mba anehoana ny voninahiny amin'ny alalan'ny fifankatiavana ary indrindrandrindra amin'ny fifanomezam-boninahitra. Ka na ny fomba fiteny na ny fomba firesaka de mba tena ho voafehy tsara mahay miteny ampitiavana. Satria raha iverenantsika mantsy lay ao amin'ny Efesianina de toizany amin'izay le teny mba andeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo. Ary zay indrindra ane isika nantsoana mba aneho an'i Kristy fa tsy aneho ny mahizao ny fiheveran-tenako fa aneho an'i Kristy izay amin'ny fomba ahoana moa no anehoana azy de ny 2 ao amin'ny Efesiana toko 4 io amin'ny fanetretena rehetra, amin'ny fanetretena rehetra, tsy hevitra ny momba azy zany, tsy sy hevitra momba ny tenany, tsy sy hevitra momba ny fisainany. Ary izay indrindra le fiasa ny fanahy izay ahatonga ny tsiraray avy ilefitra tanteraka eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Satria azo tanterana tsara ary afaka ho tanteraka satria Kristy de ny teny fa ianareo dia tempolin'ny fanahy masina izay efa ao aminareo efa azonareo ka tsy tompony tenanareo ianareo fa mankalaza an'Andriamanitra. Ary ity fotoana ity zany rehefa resana hoe fivoriana ara-panahy de mba aneho an'izay famboniana ara-panahy izay satria Kristy no hitarika ny zavatra rehetra, Kristy no mitarika ny
fivoriana rehetra re izy nolo ary mbola toizany sy amafisiny lay teny sy amin'ny fahalemem-panahy ary tena zava-dehibe mihitsy ity fahalemem-panahy ity satria Kristy dia miantso izy mianara amiko fa sady malemy fanahy izany hoe zay rehetra zany tena mpianatra Kristy marina dia aneo tanteraka zany toetra izany fa ny devoly moa zany mamitaka dia tsy avela ny fantoko amin'ny Kristy fa ho amin'ny tena dia amorona ny fomba fisainana hafa izay anaratsy ny namana anaratsy ny hafa zao ne Kristy raha tonga teto ambony ty tany ity dia izao tsy ho avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka ary zay indrindra raha tiana zany ho tonga amin'ny toerana dia mila tonga amin'ny tena fibebahana maro fekekeloka maro mba hahafany zay fomba fisainana izay toetsainy zay ho tafapetraka mba anehoana nylay fahamboniana ara-panahy tiana hiainana amin'izay rehetra ambara fa fivoriana ara-panahy izay Kristy no ivony sy lohan'ny zavatra rehetra noho izany ny atao hoe ara-panahy dia tena tonga ao amin'ny firaisana tanteraka amin'ny Kristy ary rehefa tafaray ao amin'ny Kristy dia iova ny toetra iova ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana iray manontolo ary ho tanteraka mihitsy la hoe tonga amin'ny fanetretena ary anana fahalemem-panahy ary mbola toiza le teny hoe amin'ny faharo-po mifandefitra amin'ny fitiavana ity hoe maharo-po ity mantsy dia fihetsem-po maharitra ny zavatra rehetra na dia misy toe zavatra ary tsy fanaraka amin'ny eritreritro na dia isy toe zavatra izay tena tsy nampoziko mihitsy ny olona maharo-po dia mahay miatrika ny toe zavatra tahaka an'izany tsy maneho atezerana tsy maneho fihetsika miopampana na diso tafa ohatra fa mahay fetanteraka ny fihetsem-pony satria ilay fahazavan-tsaina omeny fanahy masina izay Kristy mihitsy no miditra ntsehatra ao anatin'izay zavatra izay mba hahatonga ilay fitiavana tena iseho tanteraka ny ara-panahy zany dia tonga amin'io firaisana tanteraka amin'i Jesosy Kristy io ary tsy ho voahozongona tsy ho voaelingelina satria tsy hitady ny azy izy satria ny tena fitiavana dia Kristy izay nanaiky ho faty amonjy ny tena sakaizana ary tena zay mihitsy ane le ara-panahy tsy mijery ny tsy mijery ny mety aiza ny toerana isa tsy zay mihitsy fa hoe ahoana ny ahatonga ny voninahitry Kristy iseho tanteraka toy zany ny vaky teny ao amin'ny andininy fahatelo mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehmpihavanana ary zay indrindra ne voalohany indrindra aloha fahatongavana ny tena fibebahana maro dia asa ny fanatanteraka io araka ny ambarany Jaona 1:20 raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana asa ny fanatanteraka zany zay ka raha mampitodika tanteraka ny fomba fijery ao amin'ny Kristy dia ho torotoro fosy angorakoraka ary amin'izay fotoana izay ilay fo mafy ilay fo miziriziry iny dia iova ho fo nofo ahafahany fanahy Kristy izy ahoana ny atongavana amin'izay ary zay indrindra ny hoe mila misaintsaina tanteraka ny fahasoavan'ny Kristy ny fitiavan'ny Kristy aza mieritreritra na inona zay zavatra eto amin'ity fiainany ity fa zay no mahatonga ny olona mafy ny fony satria ity tontolo ity dia mandrebireby amin'izay heverina ho zavatsoa zay zavatra mahafinaritra ary zay indrindra fahafinaretana mazava ny eny ambarasoatra hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra nefa io nge le fitiavan-tena izy io hoe le mijery ny amin'ny tena ka ianao rehefa mijery ny amin'ny tena dia amotiky ny hafa ary hitady ny anjarany hafa
ary zay mihitsy la tia ny devolo atao mba hisy ny fisarantsaina tsy fitovizan-tsaina kanefa rehefa lay fanahy ray no mampiray de hitovy io ary izay fitoviana izay de ho tanteraka araky nio ambara io hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy raha tena fanahiny Kristy tokoa no mifeny tsirairay avy raha io fanahiny Kristy io no ekena ary io no hitarika de hiseho ny voninahitr'Andriamanitra ary hopodika sorava ny kajikajiny devoly fa raha izay fanahiny Kristy izay no hitoetra ao anaty de izao hiseho tanteraka ny voninahitry Kristy ary tsisy fisarana izany tsisy fitokona izany tsy misy fiafinafonana na fialona fa lay tena fitiavana marina izay amin'ny Kristy no ampiray ary tena hiseho ny voninahitry Kristy toy zany lay teny ao amin'ny andininy faefatra ary tena hamafisiny izany teny izany iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo nantsona tokoa isika atao anatin'izao fédération Madagasikara afovoany izao tiany Kristy hiseho ny voninahiny amin'ny tsirairay avy ary ho tanteraka izany rehefa milefitra tanteraka eo ambany fitarihan'ny fanamasina amin'izay fotoan'izay de hohevitra ray fomba fisainana izay manandratra ny Kristy fa le teny teo aloha mantsy lay fanandratantena zava-doza io satria ny devolo mihitsy anie ny miditra ao anatin'ny fanandratantena ary te hanome voninahitra ny tena fa rehefa Kristy no omena voninahitra de izao irindra avokoa ny zavatra tsisy mampanahy fa ny devolo mantsy mampiditra fiahiahy ino ka matoa miahiahy de le fiheverany tena sy fiheverana io zao tahaka an'ireo mpianatra ane tahaka an'izay nge reo mpianatra io niaraka tamin'ny Kristy samba nitady ny toeran'ireo mpianatra ireo fa izao na izay ary ny zavatra nisy rehefa niakatra tao amin'ny efitrano ambony izy ireo de tao tonga de samy afaka ny tena ary nanonona tamin'ny masom-bovahany fahotany ary rehefa ny ray saina izy ireo dia nirotsaka fanana nanana ery ahafana mamita ny asa ary tiany Kristy mba hiseho amintsika tsiray miainga aty amin'ny pastory miainga aty amin'ny mpitarika rehetra izany fisainana izany mba tiany anehon'ny eriny mba hahafahan'ny fisainany devolo rava sy hopodika tanteraka fa mba ny erin'ny Kristy no hiseho ary izany erin'ny Kristy izany de hitarika ho any amin'ny fandrosoana sy ny fitombona ary tena zay mihitsy no teny aminy ny sy ny fandrosoana sy ny fitombona tiany Kristy hiseho ny voninahiny mianga amiko mianga aminao mianga amintsika ary miparitaka amintsika tsirairay avy satria ilay fanahy ray izay miantso atsika araky ny ambara ao amin'ny andiny fahadimy iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra zay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra afaka ho tanteraka zay no ny fiasa ny fanamasina ampiray ny fomba fisainana ampitodika tanteraka amin'ny fisainantsika iray manontolo ao amin'ny Jesosy Kristy izay tsisa fa lay izy no lohan'izao fiangonana izao izy no mpitarika an'izao fiangonana izao aoka atoky azy aza mieritreritra ny tena matoky azy aoka hisaintsaina lalina ny fitiavana zay nataon'i Kristy aoka hisaintsaina lalina ny fahasoavana zay nataon'i Kristy aoka hisaintsaina lalina ny fitiavana izay tiany Kristy ifehezana ny tsirairay avy ary zay mampatonga ny hoe iray ao amin'ny Kristy ary zay hoe iray ao amin'ny Kristy izay maneho ny fahamboniana tanteraka
noho izany ao amin'ny andiny fafito fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomeny Kristy avy isika rehetra koa izay no ilaina hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona ilay fahasoavana dia fanomena antsika tsiraray avy ary efa nitanterana anaiko ho faty eo aminazy fijalian'i Kristy mba anamarina ny mpanota ary mitarika amin'ny mpanota ho amidinga amin'ny fahamasinana dia tsinona fa le fanomeza amboninahitra ny Kristy izay verena ny toetra ny Kristy eo amintsika ary zay indrindra lay firaisana tanteraka amin'ny Kristy no atafakatra tanteraka ao amin'ilay fahambonina ara-panahy ary rehefa zay no miseho dia izao omemboninahitra Jesosy Kristy omemboninahitra izy tsisy olombelona omemboninahitra izany fa Kristy no omemboninahitra fa raha vao nomemboninahitra ny olombelona dia Satana no afaka no lasa mahazo vana ao anatin'izay fa izao kosa samy hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy isika andao ifantoka tanteraka amin'ny Kristy ary ny ambarany hoe mijery an'i Jesosy tompony finoana sy mpanefa azy andao afantoka tanteraka any amin'ny Jesosy ny fisaina manomboka amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy no mpanjiro izy no eritrereto saintsainy lalina esoro ny lolopo esoro ny gidipo esoro ny fialonana esoro ny fizahozahoana esory avokoa ny fiheveran-tena rehetra fa andao hibanjina amin'ny Kristy andao hifantoka eo amin'ny Kristy andao hitalao itolona mbavaka ka engane mba hisy an'izany fitalahoana zany any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny fiangonana tsirairay avy aoka hisy fitolomana ambavaka tanteraka ampifantoka amin'ny fijery iray manontolo amin'ny Kristy ka tonga an'ilay fiheverantsika hoe fivoriana ara-panahy fivoriam-be fiheverana ara-panahy tanteraka satria hofehezin'i Kristy anaiko hofehezin'i Kristy ny fisainana iray manontolo tanteraka amintsika ne izany amen. Ivavaka isika Jesosy malalo mitalo manokana aminao voalohany indrindra mba anohina ny fo ka ho toritory fo sy angorakoraka ny fo ahafahanay ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ary samy hiaiky ny heloka ka mba voadiny fo Jesosy ny teny mivantana taminay ianao ny amin'ny tena nanina fifankatiavana marina Jesosy eo aoka samy anaiky lefitra tanteraka eo ambany fahasoavanao ny tsirairay avy ka tonga ny fivoriam-be fiheverana raha ho tena iseho ny voninahitra ao ary aoka ho fezinao ny toe-javatra rehetra mba hahafahan'ny voninahitra ao iseho azavelanao anjaka any am-pony tsirairay avy ny fisainan-dratsy fa lay hery ny fanainao masina kosanao nanapaka anay mba iseho ny voninahitra tononona sy angatana amin'ny anao Jesosy Kristy mivavaka amen. Ankasana ianao nanaraka izao fandarana izao mirary ianao mba afaka ampifantoka tanteraka ny fijerinao amin'i Jesosy ahafahany voninahiny iseho ary tonga amin'ny tena fahambonina ara-panahy mandram-pionao.